ry ava-malala ao ny tompo dia mbola faly miarabantsika rehetra nahitraritra izao andro alahady natokana ho hitondranam-bavaka ny sampana fifoazana eto amin'ny FPMA ex Marseille. Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra itsika sy Jesosy Kristy tompo. Alohan'ny tena hidirantsika amin'ny fanompoam-pivavahana izay mahazatra dia hihira ny zanaky ny fifoazana sy ny fifoazana arak'izay efa voalahatra. Marina ihany inona moa no tena atao hoe zanaky ny fifoazana? Ny fifoazana amin'ny riavana amin'ny ankapobeny dia tsy inona koa fa fanomezana Pentekosta. Zany hoe asan'ny fanahy amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra ka mitondra fiaina-baovao an'ny olona amin'ny fandraisan'ny tompo, na azo lazaina tsotra ihany koa hoe fiainam-pinoana zany ny famonjena. Ny zanaky ny fifoazana dia tsy inona kory fa ny olona rehetra izay miara-miasa antsoin'ny tompo ao amin'izany asa fiantsonan'ny olon'Andriamanitra rehetra iverinao amin'ny tompo izany. Ny mpiandry, ny mpiomana, ny zanaky ny fifoazana izay fantatsika fa ny hira dia anisan'ny fitaovana lehibe nampiasain'ny tompo hitoriana ny filazantsara ary indrindra koa eo amin'ny asa fanafana ny olona. Ny zanaky ny fifoazana sy ny fifoazana no hitanareo etỳ anoloana fa itsika nanakavy dia miara-midera n'Andriamanitra, miara-mankalazan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny hira. Atombontsika amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanamasina. Amen. Amen.
isaotra sy idean'andriamanitra tsika ry havana dia iarahantsika mamaky ny salamo voalahatra salamo fafitombokolo manontolo iarahantsika mamaky zany a rehefa hitantsika amin'ny anaran'nytolo mazava sy famonjy ka iza matahoa ny tompo ny tomomanda miariny aiky ka iza ny alovitako raha manatona kosa le olondratsy tobe masika mily ahy dia ireo fahavalo mandrafa ireo no lavo itsikasina amin'ny tany matafika ampivanao fairano dia tsy hanatahotra kory aho ary mba misy avy miaratra ahy koa dia andro falemana ihany aho zavatra tokana no sady fantatra omeny tompo dia nitoetra ao an-tranony mandritra ny androm-piainako rehetra mba hiantoka amin'ny antsarapony sy hiandro ny torolalany ao am-pikolony koa raha tonga ny andro mahoro dia feriny ao anefitra fialofany aho sy ampereny tokoa ao andainy eny asandrany ambony vatolampy aho amin'izay aho dia voasandrany tokoa ho ambon'ireo fahavalo manodidina ka molotra soropiobina ao andainy sady irasalamo akalazany tompo tompo mba eno ny feoko manantsovonjy aminao ary atrao kavalio ndeha ianao ny fokoaniko ndeha ianao mitadiny tompo izany indrindra nipidiko aminao ka aza midinarika anao aza mandrokay akaktizera fa ianao nefa namonjy aho aza inao aho ary aza ilazanao fa ianao no andriamanitra mpamonjy aho raha nandao ahy ray aman-dreniko nanao kosa tompo no nandray aho tompo asainy aho ny lalana solotanao ny amin'ireo fahavalo dia tariro ny lala mahitsaka aza velanarako anko ireo mpandrany fiako fa vavolombelona mandainga mitsanga-kamely sy mifofofo ery mba hiapanga inona ny amiko raha tsy natoka fa hita ny atsarany tompo eto amin'ity tany iainantsika ity mandrasan'ny tompo ianao mahantanja ary mahareza fo eny mahandrasa ny tompo amen. Andriamanitra endreny afalinay satria nahazo fanasana isambatan'olona dia ilay tompo ny tompo ilay mpanjaka ny mpanjaka no manoratra ao amin'ilay valopy hanasana anay
androany amin'ny alalan'izao fampivavahana izao. Misaotra Jesosy io fa tsy avy amin'ny alalan'olombelona izany fa ny asanao amin'ny alalan'ny fitarian'ny fananomasina bitsika ao anatinay ka nahatonga anay ho tafavory eto ankehitriny. Aoka ho fantatry ny olona iza moa ianao ilay manome fanasana anay androany arak'izay voalaza tao amin'ny hira vavaky ny salamy teo manao hoe Andriamanitra ilay mazava. Misaotra satria ianao nisy mpiainana, ianao no manala ny aizina rehetra dia tao ambonin'ity tany ity tamina mirenona izao tontolo izao. Nolazaina taminay teo Tompo fa navery ary izay no tsy fankatoavana ianao dia mijanona ao Andriamanitra mpamonjy ianao ary tsy misy mpamonjy afa-tsy ianao. Misaotra Tompo mbola nambara taminay tamin'ny alalan'izany salamo zany fa Andriamanitra toky sy aro anay ianao na manahoana na manahoana ny asan'ny fahavalonay raha mitoetra eo aminao zay dia tsisy arombaka azy eo am-pelantananao. Atao fantatra izany ilay Andriamanitra manasa anay, miantso anay amin'ny anaranay tsirairay avy. Nolazainy taminay koa Tompo fa ka ianao n'Andriamanitra aza dia Andriamanitra manaiky iay mivavaka. Tompo ny tsirairay avy tonga eto anatrehana na inona ao amin'ny tsainy tsirairay mba tiana borako aminao ny alalan'ny fo. Iainao nan-danitra tokoa ianao, hamaly vavaka ianao ary haneo ny voninahitra ao. Misaotra fa voalaza teo koa Tompo fa ay ianao no Andriamanitra mpitaridalana amin'ny alalan'ilay fananamasina dia tary ho lalana ny mpanomponao androany mba ho saina iray, vava iray no entina hankalazana anao Tompo Andriamanitra ay. Ary ambonin'izany rehetra izany Jesosy no lazaina tao anatin'izany salamo zany izay ahafantarana ianao fa Andriamanitra tompony fotoana ianao. Nindray andro aminay mety ho arivo-taona, ny arivo-taona aminay mety indray andro eo aminao. Ampianara izay anisan'ny andronay azahoanay fo endry nefa noho ny amin'ny andro anio Jesosy mangataka aminao zany. Aza vera angatakandro ny mpanomponao rehetra izay tonga eto satria nahazo fanasana manokana ka hay amaly ampitiavana izany fanasana ataonao Tompo Andriamanitra izany. Dia ho deraina mandrakizay ny anaranao mena voninahitra ianao sotra Tompo. Amen. Petraka tsika. Havana malala enoy amin'ny fanajana ny teny manambara ny sitrapon'Andriamanitra amintsika. Ary nisy feo tao amin'irao nananao hoe ity no zanako voafidiko izy no inoy averiko indray. Ary nisy feo tao amin'irao nananao hoe ity no zanako voafidiko izy no inoy. Havana malala mena minitra vitsivitsy tsika tsirairay avy anondrika alohantsika handinika ampo izany sitrapon'Andriamanitra tia no elo androany izany.
ry havana malao tsy nantateraka izany sitrapon'andriamanitra zany isika ko aoka anatona amin'ny tompo iaiky ny fahotantsika eo anatrehana ianavavakasika to andriamanitra ianao ilay nolazaina taminay teo ny momba anao mba hahafantarana ianao no nyteny taminay androany fa Jesosy Kristy tompo no voafidy zanakao tokony ambony manoloana an'izany indrindra tompo amin'ny maha-olombelona anay maheno feo maro samihafa izay asa mba fantatray ve ny feon'ilay Jesosy Kristy tompo mandondona eo alohan'ny fonay tia hanome anay fiainana satria tiany fiainana ny tenio zanakao mba mahay misaotra ve zay Jesosy mba mahay mankatelina anao isan'andro isan'andro amin'ny fiainanay fa ianao no nanolotra io zanakao kado sarobidy indrindra foinao manana mivonahitra amin'ny maha-Andriamanitra araka ilay voalaza teo nefa dia tonga olombelona mba mpiavana anay mba fantatray ve ny alehibe an'izany Jesosy nolazaina taminay fa io zanakao io ihany no manambaranao fa no manana ny foampanahinay ny tenin'ny lalàna ny tenin'ny mpaminany fa ilay tena teny tonga nofo izay tonga eto aminay koa ankehitriny mba manahoana ny fandraisana izany manahoana ny fiainana izany na eo amin'ny fiarahamonina na eo amin'ny fianakaviana na eto amin'ny fiangonana amin'ny firenena fa raha tena miaina zany dia tanteraka sahady ny fanjakan'ny lanitra ety an-tany arak'izay efa nanorenanao azy tianao mbola iainanay ary mbola iainanay lanitra koa tompo izahay koa dia mahatsara fa tsy tanteraka amin'izany rehetrarehetra izany ka izay fiangonana dia samy teny anao hoe riranay be famindrapo hitalaro aminao zahay mamelany elokay diovy zahay mba ho afapahotana sasao madio zahay mba ho afakeloka ary avaoza ny fanahinay mba ho vonoka mokanao ny fitiavan'i Jesosy Kristy zanakao mpamonjy anay no angatanay aminao amen.
sompitiavana amin'ny fanatenana eo am-pitsanganana ny famelan-keloka atolotry ny tompo antsika. hoy ny tompo, fitiavana mandrakizay ny nitiavako anao, koa izany no namparetako famindram-po ho anao. Ko ny tenin'Andriamanitra Kristy izay tsy nahalala ota, dia efa nataon'Andriamanitra ota hamonjy atsika, mba ho tonga fahamarinan'Andriamanitra ao amin'ny koa isika. Voavela ny elokareo no ny anaran'ny masina. Alleluia. Mareto nanira voavela eloka tompo. Aoka izara fiadanana amin'ny ankavia akavanantsika isika dia miteny hoe fiadanana tompo aminao fa efa nazo fanasana manokana ianao. Petraksika tompo. Alohan'ny idirany fotoana voalamina ho antsika olelady
dia ny fampizara fiadana antsika ary a misaotra ny tompo isika fa nanirany a ray aman-dreny dia tsy iza moa izany a fa pasteur Gizy Rahatimbahoaka Donald afaka mitsangana kely ve anao pasteur mba tsy ilazako hoe mety mba sambany mba nifampizara fiadanana manoloana nyzany ray aman-dreny raha ny tompo mamangy atsika aty amin'ny fiangonana FPMA sy Marseille manontanytsika hoe iza moa izao mpanompon'Andriamanitra izao ho antsika izay efa mahafantatra dia fantatsika nefa koa mbola aterne fa ny mpitandrina pasteur Gizy Rahatimbahoaka no mpitandriny fitandremana FPMA Annemasse izy zany dia somarany amin'ny ambony indrindrany nefa dia hitantsika ny fitiavan'ny asan'ny tompo fa mbola nisy ny fanatrehany a ny concert ny chorale tany atoerana efa miraika amin'ny folo alina izy a vao mandeha midina tsikelikely makaty amintsika ty ary efa marina teo vao tonga ary tsy izy any fa ramatoa maman Pito moa ny afantaranay azy mba afaka mitsarany ianao raha misy koa avy any Annemasse manaraka anareo mivady a dia afaka mitsangana izy eto zany a dia ny mpitandrina Gizy Rahatimbahoaka mivady maman Pito raha hitanareo izy dia maman Pito fa zay no afantarana azy a dia misaotra tompoko manaiky ny antson'ny tompo dia ny fiadana tsy ny fahasoavany arak'ilay voalazakeo ho amintsika mianakavy misaotra tompo dia mandrositsika amin'ny fotoanan'ny sekolenady Bonjour à toutes et à tous, prions. Seigneur, merci pour ce moment consacré aux petits, que ton Esprit Saint nous conduise afin que nous puissions comprendre ce que tu as à nous dire. Au nom de Jésus, Amen. Il y a fort longtemps, existait un vieil homme de 75 ans qui n'avait pas d'enfant et à qui Dieu a fait des promesses. Voici les promesses de Dieu. Quitte ton pays, je te conduirai vers une nouvelle terre que je te donnerai en possession. Je te donnerai une grande famille et tu deviendras une grande nation. Je te bénirai et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Cette histoire, nous la connaissons, c'est celle d'Abraham. Mais près de 10 ans se sont passés après que Dieu lui ait dit ses promesses. Beaucoup de choses se sont passées dans la vie d'Abraham, mais malheureusement, sa femme et lui n'ont toujours pas eu d'enfant pour accomplir ses promesses. Un jour, Dieu dit à Abraham, « Je suis ton bouclier et tu auras une très grande récompense. » Mais Abraham a exprimé un doute et il lui a dit, « C'est bien beau de me donner des choses magnifiques, mais ma femme et moi, nous sommes très vieux. Tu ne m'as pas donné d'enfant. Je n'ai pas d'héritier et ce sera mon serviteur qui héritera de tout ce que tu me donneras. » Dieu répondit à Abraham, « Mon très cher ami, ce sera bien un enfant de toi qui sera ton héritier. » Dans une nuit éclairée, Dieu dit à Abraham, « Viens, compte les étoiles si tu peux les compter. Tes enfants et les enfants de tes enfants seront aussi nombreux que les étoiles. » Sur ces paroles, Abraham avait la pleine conviction que ce que Dieu lui a promis
peut aussi l'accomplir. Et c'est par cette confiance qu'Abraham a été déclaré juste devant Dieu. Cet épisode de l'histoire d'Abraham se trouve dans la Bible, dans le livre de Genèse au chapitre 15. À partir de cette histoire, les enfants, nous tirons 3 grandes leçons. Comme pour Abraham, nous aussi, on peut passer par des moments de doute, des moments de peur ou des moments de questionnement. Mais ce que Dieu nous enseigne à travers cette histoire, c'est qu'à l'image d'une relation avec un ami proche, Dieu nous invite à lui exprimer de manière sincère nos doutes, nos peurs et nos questionnements, comme Abraham avait fait envers Dieu. Et c'est par l'écoute de ce que Dieu nous dit pendant ces moments de discussion que nous arrivons à surmonter nos peurs et nos doutes et à retrouver la confiance qu'on a en Dieu. La foi que Dieu nous demande d'avoir prend la forme de la confiance qu'on a en lui. La confiance qu'il peut accomplir ce qu'il a promis, peu importe la durée, peu importe les circonstances que nous voyons. Nous finissons par une prière. Seigneur, nous te demandons pardon pour les moments où on ne te faisait pas confiance. Nous te demandons, s'il te plaît, apprends-nous à nous fier à toi, peu importe ce qui se passe dans notre vie. Au nom de Jésus, Amen. Tonga eo amin'ny liturjian'ny soatra masina isika riavana alohan'ny vavaka mianono teny sy ireo efa manana andraikitra ny amin'ny hanambara ny tenin'Andriamanitra izay voalahatra dia ataontsika ny hira tompoko mba te iao dia miakatra arak'izany ny tompon'andraikitra. Andriamanitra rainay io, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo. Saotranao izay fa nitantaninao sy nivimbininao ary nataonao tonga eto amin'ity tranonao masina ity Tompo. Tsy herinay na tanjakay izany fa ianao no niantso anay nitantana anay. Te hiteny aminay ianao Andriamanitra. Rehefa nesolonao ny fahotana rehetra navelanao elika izahay dia te hitafatafa aminay ianao. Te hanome anay ny famonjena ianao Tompo, ka omeo anay ny fanahinao masina, ahafahanay miaino tsara ny afatrao, ahafahanay mahafantatra an' Jesosy Kristy Tompo izay efa mirahinao hamonjy anay. Ary izany ihany Tomponao ka hibahanao an-tsainay, ny teninao no aoka hoenonay, izay rehetra manelingelina anay Tompo dia aoka tsy hoeto amin'ity toerana ity. Ka miteneny ianao Jesosy io, fa voninkaino anao ny mpanomponao ary anehoy ny voninahitrao izay rehetra tonga eto. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo, hanaovanay izany vavaka izany. Ary ny mpanomponao koa izay tondra ny teninao Tompo, izay efa noentinao avy lavitra, ianao ny komba azy ampiteny azy, ary ny teninao irery ihany no ambarany aminay. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo mahavonjy no hanaovanay izany vavaka rehetra. Misaotra Jesosy io.
amen. Ovakina amintsika ny tenin'Andriamanitra izay voalahatra ao antsika amin'ity alady maraina ity. Izany dia izay voasoratra ao amin'ny bokin'ny Genesis. Genesis 5:12, andininy 5 ka hatrany amin'ny 12. Dia mandingana isika dia raisina indray eo amin'ny andininy 17 ka hatrany amin'ny 17. Genesis 5:12, andininy 5 ka hatrany amin'ny 12. Dia mandingana isika dia raisina indray ny andininy 17 ka hatrany amin'ny andininy 18. Rehefa miara-mahitsy isika dia mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Dia nitondra azy mivoaka teo ivelan'ilay izy ka nanao hoe: jereo angely ny lanitra ka isao ny kintana raha mahisa azy ianao. Dia hoy izy taminy: ho tahaka izany ny taranakao. Ary nino an Jehovah izy ka dia nisaina ho fahamarinana izany. Ary hoy izy taminy: izaho ny Jehovah izay nitondra anao mivoaka avy tany oran'ny Kaldeana, mba homeko anao ity tany ity olovanao. Ary hoy izy: Jehovah Tompo, ahoana ny ahafantarako fa andova ity aho? Ary hoy izy taminy: hitondray ombivavy kely 3 taona aho, sy osivavy 3 taona, sy ondrilahy 3 taona, ary domoina sy zana-botomailala. Dia nentiny teo aminy izany rehetra izany, ary nosasahany ireny, ka nampifanandrifiny avy ny tapany, fa ny vorona tsy mba nosasahany. Ary nidina teo amin'ny fatin'ireo vorona, nidina teo amin'ny fatiny ireo ny vorona mpiazy, fa nandroaka azy Abrahama. Ary rehefa hiletika ny masoandro dia sondry hitory Abrahama, ary raizina mahatsiravina indrindra no nahazo azy. Ary rehefa maty ny masoandro ka maizina dia maizina ny andro, dia indro nisy fatana fandoroana mivoatsetroka sy fanilo-mirehitra izay nandeha namaky teo anelanelan'ireo zavatra voasasaka ireo. Tamin'izany andro izany Jehovah nanao fanekena tamin'ny Abrahama ka nanao hoe: ny taranakao efa nomeko ity tany ity hatrany amin'ny on'ny Ezipta ka hatrany amin'ny on'ny lehibe, dia nohony eo amin'ny Frata. Mbola hotoizantsika ny famakiana ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny epistily ho an'ny Filipianina 4:7, atomboka eo amin'ny andininy 17 ka tsy atsahatra raha tsy hatramin'ny 4:7 andininy 1. Filipianina 4:7 andininy 17 ka tsy atsahatra raha tsy amin'ny 4:7 andininy 1. Ry rahalahy, aoka ho samy anahaka ianareo ka dinio izay mandeha tahaka ny anananareo anay ho marika. Fa maro no mandeha izay efa nolazaiko taminareo matetika, sady mbola lazaiko aminareo amin'ny fitomanina koa ankehitriny, fa fahavalon'ny azo fijalian'i Kristy ireny. Fa averezana no hiafarany, ny kibony no andriamaniny, ny fahamenarany ny voninainy, fa misainany amin'ny tany izy. Fa ny fanjakantsika dia any an-danitra, ary avy any koa no hiandrasantsika mpamonjy dia Jesosy Kristy Tompo, izay anovany tenany fietretenantsika hitovy endrika amin'ny tenany voninainy, araka ny fiasan'ny heriny izay ahaizany ampanaiky ny zavatra rehetra ho azy. Ary amin'izany ry rahalahy, sady malalako no mahamanina fifaliako sy satroboninahitro, tomoera tsara ao amin'ny tompo ianareo ry malalako. Ho
Faranantsika ny famakina ny tenin'Andriamanitra. Filazantsara araka ny Loka. Filazantsara araka ny Loka, toko fahasivy, andiny fahavaloamboroapolo B ka hatramin'ny fahaenina amin'ny telopolo. Filazantsara araka ny Loka, toko fahasivy, andiny fahavaloamboroapolo B ka hatramin'ny fahaenina amin'ny telopolo. Dia nitondra-ndry Petera sy Joany ary Jakoba i Jesosy ka lasa niakatra tany tendrombohitra hivavaka. Raha mbola nivavaka i Jesosy dia niova ny fahitana ny tarehany ary tonga fotsy manjopiaka ny fitafiany. Ary indreo misy olona roa lahy nresaka taminy dia i Mosesy sy Elia izay niseho tamin'ny voninahitra sady nifampilaza fa efa ho tanteraka ny Jerosalema mialan'i Jesosy tao tany. Sondritory kosa i Petera sy ny namany nefa ambataitra ihany ka nahitany Jesosy eny voninahitra sy nahita azy roa lahy izay teo aminy. Noho efa andao an'i Jesosy ry Mosesy sy Elia dia hoy Petera tamin'i Jesosy: "Mpampianatra, tsara ho antsika ny mitoetreto, ka hanao tranon'ilay anankitelo izahay, ny anankiray ho anao, ny anankiray ho an'i Mosesy ary ny anankiray ho an'i Elia." Tsy fantany anefa izay nolazainy. Raha mbola niteny izany i Petera dia nisy rahona nalarina azy rehetra ka norokoditra i Petera sy ny namany raha niditra tao anatin'ilay rahona. Ary nisy feo avy tao amin'io rahona io nanao hoe: "Ity ny zanako ilay voafidiko, enoy izy." Vao nanomboka niteny ilay feo dia i Jesosy irery ihany no hita. Nahatambava ireo mpianany telo lahy, ka tamin'izany andro izany dia tsy nilazalaza na inona tamin'olona momba ny zavatra hitany. Amen. Eo am-pitsanganana no irantsika ny hira voalahatra androso ny mpanompon'Andriamanitra amin'ny fizarana ny teny. Amen.
kanefa tompo noho ny fitiavanao dia mampiasa ny fahariponao ianao ka manatona anay ary manolotra anay ny teninao mba andresenao lahatra ny fona iadala hanaiky ianao sy ny famonjenao. Ndreto izahay tompo, tonga amin'izany fotoana izany dia ianao zay efa namela ny helokaika nanaisotra ny fahadisoanay rehetra na mafa izay fampisarana anay aminao rehetra no aoka hiteny aminay mba andrenesanay ny feonao ary mba handraisanay izany amin'ny finoana hanova ny fiainanay tompo ka mba ho ny famonjena entinao no ho raisinay aminao ary zany no amaritra ny fiainana. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Fiangonana malala ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Afaka mipetraka ny fiangonana tompo. Fisaorana manokana no atolotra n'Andriamanitra satria asana no vinavinain'ny ray aman-dreny mitarika ny fitopy-vavahana teo izany fa nomen'Andriamanitra fanomezana manokana izahay mivady amin'ny nitondrany anay eto amin'ity fitandremana FPMA ex Marseille ity androany ary atreny an-dalana dia efa nomariny izany cadeau zany fa ny any aminay ny varabaratrano moa tsy dia mitovy loatra amin'ny aty aminareo aty fa rehefa ratsiratsy andro nareo taty tamin'ny fiandohan'ny herinandro hono hoy izy ny meteo fa nareo no mahafantatra azy na marina ty dia tany aminay mba netinety any ny andro dia rehefa mainy tany ny taty aminareo taty zany zao dia izahay dia miaina pluie neigeuse ny alanay avy tany dia afaka indray iny dia tonga indray ny zavona dia eo amin'izay ary fa rehefa akaiky ny andraisana n'lay tena cadeau ny fahatongavana aty dia hita fa ny sava tokoa ny toetrandro ka tonga somantsara taty isaorana ny tompo izany. Alahady ny sampana fifoazana no ny antson'ny tompo fiaonatsika androany. Le fiaonatsika anekdotika ihany tsy dia zava-dehibe loatra fa io alahady ny fifoazana io no anomezan'ny tompo antsika n'izany cadeau hiaonana aminy izany androany. Dia efa nolazalazain'ny président ny sampana fifoazana eto aminareo teo tamin'ny fiandohan'ny fanompompom-bavahana fa misy invitation nomen'ny tompo antsika ka nitondrany antsika androany. Matetika ny olona mamaly ny invitation tsy hoe fahalalam-pomba no amaliny fa fanta fa misy fanomezana ho azy ao anatin'izany dia izay fanomezana izay no horaisitsika izao. Alahady ny sampana fifoazana ny toritenin'ny fifoazana dia iaraha malala fa somary mahitsihitsy izay izy mivantambantana izay izy fa tonga dia izay votoatiny no horaisiny kanefa fotoanany fiangonana koa ka andraisantsika tsara n'izany tenin'Andriamanitra izany araka ny anomezany azy. Atombokontsika any amin'ilay Filipianina teo dia asinareo zay manao ny diapo raha afaka mamerina n'ilay teny tao amin'ny epistilo an'ny Filipianina toko fahatelo teo ny andininy faharoapolo mba ahazahotsika miaraka mamaky azy. Ao amin'io Filipianina toko fahatelo andininy faharoapolo io dia izao no teny hitatsika voasoratra ao. Efa afiseo ve izy? Eny tompoko. Fa ny fanjakantsika dia any an-danitra ary avy any koa no iandrasantsika mpamonjy dia
Jesosy Kristy tompo. Ny fanjakantsika dia any an-danitra. Ao amin'izany fanjakana zany dia fantatsika fa misy mpanjaka, izay ny atao hoe fanjakana. Ao amin'ny fanjakana dia misy mpanjaka, iza ny mpanjaka ao a ny ray. Iza ny olona ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra, iza ny olona mizaka ny zom-pirenen'ny fanjakan'Andriamanitra, dia ireo zay nandray anio lazainy fa mpamonjy dia Jesosy Kristy tompo eto amin'ity teny ity. Andriamanitra ao amin'ny fanjakany, inona ny ataon'ny mpanjaka ao amin'ny fanjakana eo anatrehan'ireo olona ao amin'ny fanjakany? Mitondra azy ireo, mitandrina azy ireo, dia miteny amin'izy ireo. Izany no nataon'ilay ray tamin'ny Abrahama, hoy ny teny hitantsika ary amin'ny Genesis 5:20 izay novakitsika voalohany teo. Hatrany amin'ny sekoly lahytsika dia nampianarina anireo fampanantenana ataontsika hoe 3 karazana lehibe nomen'Andriamanitra any Abrahama rehefa nanao fanekena taminy izy. Satria fantatsika tsara fa izany fanekena izany dia tsy maintsy misy fampanantenana ao anatiny. Tsy izay ve? Tsarovo anareo manambady rehefa fanao fanekenanareo aza le ranomaso nilatsaka noho ny fihetseham-po tamin'izay, fa nisy fampanantenana tao anatiny tao. Dia takizay koa Andriamanitra manao fanekena amin'ny Abrahama, misy fampanantenana ao. Ary eto tena mavesa-danja, tsy tratry ny saina takarina ny fampanantenan'Andriamanitra, fa amin'ity lehilahy efa mandroso taona, efa ataontsika hoe efa ao anatin'ny fahanterany azy ity, nefa tsy mbola niteraka no ampanantenan'Andriamanitra hanana taranaka maro. Isao ny kintana, raha vao isanao izy dia ho toy izany ny taranakao. Dia ahoana hoy izy ny mba averinandray azafady ny Genesis 5:20 ny 9 iarahantsika mamaky sy mahita koa. Dia ny Genesis 5:20 ny vakitsika teo dia izao no lazainy hoe ary nilo ny tompo izy, i Abrahama zany ka dia nisainy ho fahamarinana zany. Tsy Baiboly DM ny raisiko eto fa ho raisiko izy eto amin'ny Baiboly DM izay namakina ny teny teo mba hitovy ny zavatra ho vakitsika. Genesis 5:20 ny 9 zao no filazany azy. Ary Abrahama nino ny tompo dia nanekeny tompo azy ho marina izany. Ay ve tsy zavatra sarotra kay no anekeny tompo antsika ho marina? Hitan'Andriamanitra ihany ny heloka sy ny fahotantsika. Fantatr'Andriamanitra ihany ny fetratsika sy izay tsy vitatsika. Mbola mibaribary aminy mihoatra ny olona mamaky boky izany, kanefa na dia hitany aza ny tsy fahamarinantsika ao anatin'izany, dia ambarany teny eto fa ahoana tsara ho izy, nino ny tompo, i Abrahama dia nanekeny tompo azy ho marina izany. Tsy mitady zavatra hafa aminao ny tompo fa ny finoana ihany. Io ihany, tsy mitady anao raitra be izy, tsy mitady anao hahay ny zavatra rehetra izy, tsy mitady anao ahavita ny zavatra rehetra izy, tsy mitady anao araka ny tokony ho izy akory izy, fa zavatra tokana
no jereny eo aminao, nisy finoana azy ve tao aminao? Nisy finoana azy ve tao aminao? Tsarovo ilay jiolahy izay nombona niaraka tamin'i Jesosy. Izany olona nombona teo amin'ny hazo fijaliana zany dia olona nekeny fiarahamonina fa ratsy indrindra teo amin'ny fiarahamonina, ary fahafatesana punition faran'izay ratsy indrindra raha izay nilazana azy, sazy faran'izay ratsy indrindra izany famonoana amin'ny hazo fijaliana zany. Fa na samy voahelo koa ho faty aza, mbola leoleo kokoa ilay notoraham-bato saika natao an'ilay vehivavy tratra ny jangajanga, toy izay zany hombona amin'ny hazo fijaliana izany. Ity jiolahy ity, na le namany teo akaikiny aza dia nitenenany hoe ny atsika ne ka rariny izao anomboana atsika amin'ny hazo fijaliana izao hoe miaiky, fa tena faran'izay ratsy izy. Kanefa efa teo amin'ny fotoana farany io izy no nanaiky nino an' Jesosy, niantoraka tany amin'ny Jesosy. Mba tsarovy rehefa tonga any amin'ny fanjakanao ianao, dia ahoana hoy Jesosy? Anio ihany. Tsy hoe andraso aloha fa rehefa tonga any an-danitra any dia mbola hifampidinika kely amin'ny ray aloha, dia mbola ndraso tsara aloha, mbola hojerena tsara hoe nanaona tsara ny fandehan'ny fiainanao. Anio ihany dia eo anamiko any paradisa ianao. Ny finoana ihany, izay ihany no tadiavin'Andriamanitra amintsika. Io ihany no hanamarinan'Andriamanitra antsika io. Ary ny atao hoe sampana fifoazana, ny atao hoe fifoazam-panahy, dia tsy inona fa fiantson'Andriamanitra ny olona hino azy ary iaina izany finoana izany. Maro ny olona lasa saina amin'ity sampana fifoazana ity. Manahirana zany ireo ane ka taky nitsy sy taky ny roa efa leon'izany zay fa ny dadabenay sy ny bebenay dia tsisy afa-tsy izany fifoazana izany Ny sasany mihevitra azy mahita argument, ny sasany tsy argument akory no lazainy, ka ny ray be sy ny renibenao ve ny ainan'ny fifoazana, ka inona ny idiran'izany amin'ny fiainanao sy ny tsy fiainanao azy? Ko ny fiainana an'izany no mahatonga anao handany fifoazana. Fa ny fifoazana manao zafady amin'ilay tenenako azy, manao film be, manana fantasma be ny olona amin'izany fifoazana izany. Fa ny fifoazana dia tsy inona fa fiainana ny finoana, izay fotsiny ihany ny atao hoe fifoazana. Fiainana ny finoana. Eto hitan'Andriamanitra tao amin'ny Abrahama zany dia nisainy ho fahamarinana. Nekeny tompo ho marina i Abrahama noho izany. Dia raha namaky an'io Genesis 5:10 io isika, dia mandeha tsara le tantara manomboka hatrany amin'ny 5 ka hatreo amin'ny 12. Dia ny anjarantsika nefany hatreo mitohy any amin'ny 17 sy ny 18. Mamerina an'ilay fampanantenana nataony mba hanamariana azy tsara amin'ny Abrahama ny tompo. Fa eo amin'ny 12 eo amin'ny 12 eo raha afaka manaraka ny mpanao diapo dia izao ny teny hitantsika voasoratra: no ny efa hilentika ny masoandro dia reniko ny torimaso lalina i Abrahama, ka indro nisy haizina lehibe napatahotra nanarona azy. Raha tadidinareo iteny io dia misy tahaka izay koa miverina any amin'ilay filazantsara araka ny lioka ny vakitsika teo, amin'ny lioka 5 teo, fa tsy Abrahama indray ny resaka eto, fa Petera sy Jakoba ary John. Dia
hoy ny teny manomboka amin'ny 9:7 amin'ny Lioka 7 io. Sondriantory kosa i Petera sy ny namany nefa mba taitra ihany. Eo indrindra zany no amoazan'Andriamanitra amin'le teny hoe fifoazana atsika olona tiany ka noariny araka ny endriny hitovy endrika aminy. Fa misy zavatra izay mampatory atsika, misy zavatra tena ohatrany somnifera io amintsika dia lenifieny ao tsika, ao dia varimbarinao dia reniko ny torimasom-pinoanao ka tsy hitan'Andriamanitra intsony ilay finoana tahaka ny nahitany azy tamin'ny Abrahama teo. Maro ny zavatra mety mampatoritory atsika ao, maro. Ny voalohany amin'io dia ty saibetsika ity, ny raisonnement atsika, ny logika atsika zay takatsika amin'ny saitsika. Ny manaraka izany ary miara-miasa amin'izany dia izay veritsika fa tombontsoa atsika. Aiza ny azahoako tombony? Inona ny metimety kokoa amiko? Io mampatory atsika io. Ary hitatsika fa eto amin'ny fiarahamonina anie dia izany no atao e. Nisy filoham-pirenena izay teto amin'ity tany frantsay ity indray andro. Tsy teny anareo hoe iza ny anarany. Fa ny zavatra nolazain'ny olona tamin'izay dia ny hoe il tuerait père et mère pour arriver à être président de la République. Satria izay ny tombony heveriny ho azy ny mba hahatonga azy ho filoham-pirenena. Ka na inona dia écraseny daholo, vonoiny daholo, fa izy tsy maintsy tonga eo. Any lasa ao anatin'ny reniko ny torimaso tanteraka any ilay finoana. Io fitadiavana tombony io mahatonga torimaso amin'ny finoana. Ka rehefa mampiasa ny teny hoe torimaso ny tenin'Andriamanitra dia tsy misy eto an-tany intsony ny dikany. Ny olona mody mandry no antsoiny ny tenin'Andriamanitra hoe matory. Esoriny zany le mody fa le mandry no tadidiny ao anatiny. Fa rehefa ny tenin'Andriamanitra ny teny hoe maty dia ilay tafasaraka amin'Andriamanitra izay. Ao reniko ny torimaso ny intérêt, reniko ny torimaso ny valeur ny taizan'ny razambe sy ny fianakaviana ary ny fiarahamonina. Reniko ny torimaso n'izay zavatra manidina rehetra. Dia fantatsika tsara ny teny ao amin'ny Efesianina 5:4 itenena n'Andriamanitra amin'ny alalan'ny mpanompony hoe mifoaza ianao izay matory. Mifoaza ianao izay matory. Raha atao amin'ny diem izy mba manararoatra zany fa tsy zatra mamaky nyity diem ity tsinona. Dia mba manararoatra eto mahita n'ilay baiboly diem dia izao ny filazany azy. Mifoaza ianao izay matory ary mitsangana ho velona avy any amin'ny maty dia ampahazavanao Kristy. Ny matory dia toy ny maty, tsy misy intsony eto an-tany. Ka raha misy izay mahareniko ny torimaso ny filotsika dia mahafaty ny filotsika zany ny heviny raha dika amin'ny teny tsotra amin'ny fiainatsika. Tsy hitan'Andriamanitra eto an-tany rehefa mijery ny eto an-tany Andriamanitra, mijery anao izy dia tsy mahita finoanao izy. Nefa rehefa nahita finoana tao amin'ny Abrahama izy dia naneken'ny Tompo azy ho marina izany. Ahoana zany ny ataon'ny Tompo aminao? Rehefa sondritory taka ny Abrahama tamin'io ianao nisan'ny raon'io satria efa maizina ny andro efa reniko ny torimaso efa reraka tsinona na tahaka ny Petera sy Jakoba ary Jaona eto amin'ny 2:7 amin'ny Lioka 7 hoe sondria tory kosa izy.
eo no misy ny filazantsara ho antsika androany ry havana, satria na dia reniky ny torimaso aza na hoe indrindra satria hitan'Andriamanitra fa ao anatin'izany torimaso izany ny fanahinao dia tonga izy mamoha izany. Dia ahoana hoy ny teny manohy ihany tsika amin'ilay Luka 7:22 nefa mba taitra ihany ka nahita ny Jesosy heny boninahitra sy nahita azy roalahy izay teo aminy. Tsy hoe nasehon'Andriamanitra Jesosy, fa nataon'Andriamanitra ho hitany reto olona efa azo isaina ho maty ara-panahy reto. Raha tao amin'ny teny somary vulgaire izy dia hoe le Père s'est débrouillé pour que Pierre et ses acolytes voient Jésus. Fa tsy hoe le Père a montré, mety nampiseho tsinona ny ray fa tsy nahita ihany zareo satria izy reniky ny torimaso. Fa eto nataon'ny Tompo tsy hafa ny ala fa tsy maintsy nahita ny Jesosy na dia reniky ny torimaso azy. Izany io ataon'Andriamanitra amintsika amin'izao fotoana izao hanambarany ny teniny io. Izany no ataon'Andriamanitra amintsika, izay ilay cadeau omen'Andriamanitra antsika rehefa miantso antsika ho aty amin'ny fanimpom-pivavahana izy. Misy ny olona sasany reniky ny torimaso ny alahelo. Izy aloha no hitendry zava-maneno hoe tantely ve? Tsy angonany azy zany. Dia tsy mandray an'ilay cadeau tenin'Andriamanitra, tsy mandray an'ilay cadeau famoazan'Andriamanitra ny anao amin'ny torimasom-pananao, fa tantely ny problemanao fa tsy ilay cadeau omen'Andriamanitra anao. Tsy ilay hanamarinan'Andriamanitra anao amin'ny finoana vokatry ny teniny no mahamaika anao, fa ilay olona tsy tianao bika halanao tare, tsy tianao hita am-piangonana. Ka tsy taky ny mahazatra tsinona le natao teo amin'ny fiangonana teo, tena tsisy aim-panahy mihitsy miankina amin'ny ataon'ny olona ny aim-panahinao fa tsy ny hamoazan'Andriamanitra anao ve? Dinio tsara, inona no tena tadiavinao? So dia fatra mpitady intérêt loatra ka izay tena mahasoa tsy hitanao intsony. So dia fatra piti tena loatra ka efa zatra miimpose amin'ny olona izay mety aminao ka tsy mety mandray izay mety amin'Andriamanitra ho raisinao intsony. Fa ianao zany te impose amin'Andriamanitra izao no tiako omenao fa rehefa tsy hanome an'izay ianao dia mialany koa nao Andriamanitra fa tsisy ilako anao. Mandinia tsara ny tenanao. Fa eto Petera sy Jakoba ary Jaona tsy namelan'Andriamanitra raha tsy nahita any Jesosy, dia manao conclusion ny mpanoratra ny filazantsara, nahita any Jesosy heny boninahitra. Io zany ilay endrika vaovao nahitana any Jesosy, satria izy ireto mpianatra Jesosy, isan'ireo apôstôly. Rehefa mamaky ny filazantsara tsika ka mahita hoe Petera sy Jakoba ary Jaona zay nentin'i Jesosy niaraka aminy, ary hoe nitokana hivavaka any an-tendrombohitra Jesosy, isy raha ho zay, isy zavatra spesiala ho zay. Ny zavatra spesiala teto dia io fiovan'i Jesosy tare io, izay no fandraisantsika azy. Fa ny zavatra tena spesiala dia ny tsy namelan'Andriamanitra raha tsy nahita Jesosy ao amin'ny voninahiny manontolo izy reto. Izany no ataon'Andriamanitra aminao androany, tsy hamelany ianao raha tsy mahita ny Jesosy ao amin'ny voninahiny manontolo. Tsy vao androany nge ianao no mandre an'izany teny izany. Isan-kalahady nge izany ny teny omen'Andriamanitra ho renesinao fa nahoana ianao no mbola tsy mahita ny voninahitry Jesosy ihany? Inona ny mbola manampina ny masonao tsy ahita?
inona no mahatonga anao tsy mety mbola mifoha amin'ny toromasom-panahy izay misy anao fa ny tompo mihitsy ene no miasa mba ahatanteraka an'izany ahitanao ny voninahitry Jesosy izany. Mba tonga ny fotoana riavana andinianao ny fiainanao hoe manao ahoana tokoa izy ty zaty. Fa raha izay asa nataon'Andriamanitra nampisehoany ny voninahitry Jesosy izay, sao dia manohitra ny asan'Andriamanitra. Fa Andriamanitra manokatra ny masonao, ianao manakatona. Raha tsy mety mahita ny voninahitry Jesosy ianao, tadidio fa ny teny eto dia milaza tsara hoe Andriamanitra manokatra ny masonao. Fa matoa ianao tsy mahita, na ianao manakatona n'ilay maso, na ny masonao asain'ny Andriamanitra mijery ny Jesosy eo amin'ny hazo fijaliany, fa ahodinao amin'ny toeran-kafa ny masonao. Aiza moa ny ahitanao an'izay any ivonao? Eto nahita an Jesosy Petera sy Jakoba ary Jaona. Ny lesona manaraka dia izao: rehefa manohy mamaky ny Luka 7 io sika, dia hitantsika i Petera ny teny 7:13, mpampianatra ô, tsara ho antsika ny mitoetra eto ka anao tranolay etsetra etsetra. Dia ahoana hoy ny teny ery amin'ny farany 7:13, tsy fantany anefa izay nolazainy. Raha tao amin'ny teny hafa dia nibedibedy fahatany Petera, asa nga nanjelatra loatra le voninahitry Jesosy, satria raha ny fitantaran'ny mpanoratra azy amin'le teny izay nivakitsika teo dia niova ny fahitana ny tareny ary ny akanjony azy dia tonga fotsy manjopika ny fitafiany. Jambena ve Petera, fa nibedibedy fahatany tsy fantany izay nolazainy. Izay no natonga n'ilay feo re avy tao amin'ny rahona nanambara mazava hoe ity no zanako ilay voafidiko, henoy izy. Satria mibedibedy fahatany ianao dia omen'Andriamanitra ny teniny hoe aok'izay aza miteny ntsony fa henoy ny teniko. Izay no dikany. Petera vao nahita ny voninahitry Jesosy, tsy mba nandray fotoana nandinika hoe ahoana tokoa moa izany voninahitry Jesosy izany, inona ny ataoko, inona ny tokony ataoko eo anatrehan'izany, fa tonga dia bla 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 la tompo tsara raha manao tranolay eto tsika ny ray ho anao ny ray ho anao. Saroana an'Andriamanitra tamin'ny rahona tonga dia kenda tsy nahateny ntsony, fa ny tompo no niteny. Ny tompo no niteny hoe ity no zanako izay voafidiko, izay moa izy teo. Ity no zanako ilay nofidiko, henoy izy. Raha natsikaritra nareo tamin'ny famakiana teny teo dia tsy novakiana ny tapany voalohany tamin'ny 7:20 amin'ilay Luka 7. Izay nanomboka tamin'ny tapany bitsika. Ny antony dia satria tantara ambarany filazantsara anankitelo ity tantara ity. Dia ireto mpianatra Jesosy izay tena jiosy iringiriny dia mahafantatra tsara fa ny tenin'ny vavolombelona roa na telo dia azo ekena ho marina, ka nahatrany amin'ny fitsarana aza dia ekena ho marina izany. Izany hoe ity tantara ity raha filazantsara telo no mitantara azy, dia azo isaina ho zavatra tena marina, tena nisy izany, fa tsy hoe tantara natao mba hisintomana lesona. Izao nefa ny olana. Le tapany voalohany amin'ny 9:20 ny Luka 7:20 zany dia milaza hoe tokony ho herinandro taoriana izany. Ato amin'ny baiboly DM io. Raha ao amin'ny baiboly malagasy tranainy dia ny hoe rehefa afaka avalona 7 andro tateoriana, hoy ny mpanoratra ny filazantsara araka ny Lioka. Dia raha mamaky any amin'ny Marika isika dia 9 andro tateoriana. Izay no nandaharan'ny mpandinika
nanolotra ny percupa ho antsika hoe ajanony any le parti hoe eninandro 7 andro ampisavorivory saina sy ampikorotan-tsaina fotsiny hoe inona ihany ny tena marina eninandro sa 7 andro pastora satria tsy any amin'izay no tena izy fa aleo tonga dia izay zavatra nitranga marina no resahana. Zay no natonga antsika nanomboka tamin'ny tapany faharoa teo. Ireo filazantsara telo ireo rehefa mitantaranyity teny ity dia izao ny zavatra hita. Samy manana ny filazany izy fa ny itovizany eo amin'ity 5:5 ity dia lay voalohany lay fehezanteny sy lay farany le hoe ity no zanako henoy izy. Na Matio na Marka na Luka dia samy milazan'izay fa le hoe ilay voafidy koa eo zany samy manana ny fomba ilazany azy. Na dia mitovy aza ny heviny dia samy manana ny ilazany azy fa ny itovizany dia ity no zanako henoy izy. Voafidin'Andriamanitra aninona i Jesosy ilay tondrony hoe ity. Amin'iza zany miantefa io teny io amin'ny Petera sy Jakoba ary Jaona, miantefa amin'izy ireo hoe ity Jesosy ity no zanako, izy no henoy. Fa nofidiny aninona dia misy teny nitenena ny ray avy any an-danitra koa tamin'ny fotoana nanaovana batisan'i Jesosy izay mitovitovy asa ngamba tonga amin'ilay fitenitsika malagasy mitovy fa tsy sahala. Hitenena ny ray amin'ny Jesosy ny ray hoe ianao no zanako malalako izay sitrako. Tovy ihany ny fanontaniana, sitrak'Andriamanitra aninona Jesosy? Rehefa zohina ny fanontaniana dia hoe inona moa ilay sitrak'Andriamanitra? Inona zany sitrapon'Andriamanitra izany? Isika kristianina rehetra eto amin'ny fiangonana dia tokony afaka mamaly tsotra an'izany hoe inona ny sitrapon'Andriamanitra. Tsika ihany ny teny le baiboly kely dia mamintona ny baiboly eo amin'ny Jaona 7:5-12 ampianarina tsy enjeren'izany ny sekoly alady. Tsika lehibe indray ve tsy afantatra hoe inona ny sitrapon'Andriamanitra? Mba tsy hisy ho very izay rehetra mino an' Jesosy fa hanana fiainana mandrakizay. Izay ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy misy sitrapon'Andriamanitra akoatr'izay. Tsy misy tiany ho very na izaho na ianao na iza na iza. Izay ny sitrapon'Andriamanitra ary izay ihany. Ka raha miteny ny mpanao salamo any amin'ny salamo 7:9 ny anao ny sitraponao tompo ao no sitrako, dia manambara tenin'ny faminaniana, manambara ny ataon'i Jesosy izany. Ny anao ny sitraponao tompo ao i Jesosy no sitrako, dia inona le sitrako ny ray izay tenenin'i Jesosy mba tsy hisy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Ny hamonjy no sitraky ny tompo. Ny ahavoavonjy atsika tsirairay no sitraky ny tompo ary Jesosy no nataony hahatanteraka an'izany. Izay le hoe zanako malalako izay sitrako na izay voafidiko, voafidiny hanatanteraka n'io famonjena io ity Jesosy ity. Tsy zana mamorona fa ny teny eo amin'ny Filipianina izay novakitsika teo iverenantsika fa ao no milaza izany. Filipianina 4:7 ny 9:20 ilay novakitsika teo mpiandohana teo iny ihany no raisitsika. Ao amin'ny farany ao dia izao no voasoratra ao amin'ny faran'ilay Filipianina 4:7 ny 9:20 teo. Mpamonjy avy any an-danitra no andrasantsika dia Jesosy Kristy tompo. Izay ke izany ilay sitrak'Andriamanitra. Izay le hoe ianao ny zanako malalako izay sitrako, izy ity no zanako izay nofidiko, hanatanteraka n'io sitrapony ray dia ny famonjenantsika io. Io zany le nataon'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Io zany na dia efa nahitany voninahitry Jesosy aza i Petera dia tsy nahalala handray izany.
ka eto ny lesonao atsika dia izao isika zatra mampifamototra zavatra rehefa mandre ny tenin'Andriamanitra tsika dia hoe aleo aloha zaho resy lahatra mihitsy a izay a deuxième étape vao mandray an'le tenin'Andriamanitra troisième étape zay vao miaina an'le izy ny tenin'Andriamanitra eto dia mampianatra atsika fa rehefa omenanao ny tenin'Andriamanitra dia ny mandray ny première étape raiso ekeo ny tenin'Andriamanitra izay aloha fa tsy hoe miandrenao resy lahatra fa ny fandresen-dahatra anao a deuxième étape zany aza fa madika fa raha ny charrue no mandeha alohan'ny omby mitarika dia mandroso amin'ny lalana anankiray anazy fa destination contraire ny tokony atongavany ny atongavany ka takizay raha ny fandresen-dahatra no ekentsika ho tonga aloha zay tsika vao handray ny tenin'Andriamanitra tsy tonga any amin'ny destination tadiavan'Andriamanitra tsika fa raiso ekeo tanteraka eo aminao eo amin'ny fiainanao ny tenin'Andriamanitra ekeo anao zany izay le finoana nataon'ny Abrahama tao amin'ny Abrahama anganisy naresy lahatra ny Abrahama tamin'izany fa vakio ny toy ny andinin'ny fahenina teo moa tsy Abrahama ve ny mbola nanontany tompo ahoana moa ny ahafantarako ny ahatanteraka an'izany fa rehefa niteny ny tompo hoe ianao anataranaka be deaibe na dia mbola tsy niteraka aza dia ninony Abrahama zany no raisiny zany nekeny zany ekeo aloha ny tenin'Andriamanitra zay ny première étape anjarantsika deuxième étape ny fandresen-dahatra ary rehefa avy eo a mila miaina an'le izy ianao io fiainana an'le izy io no amaranantsika azy a dia ato amin'ity teny atao amin'ny Filipianina toko 7 ity ihany a fa ny 9:20 efa voalazako imbetsaka taminareo ary dia mbola lazaiko amin'ny ranomaso ankehitriny fa maro no manao fitondran-tena manohitra ny Kristy maty teo amin'ny hazo fijaliana fa haverezana no fiafarahan'ireo satria ny zavatry ny tany no hany ankamaminy ka ny kibony no ataon'Andriamaniny ny zavatra azahoany henatra no ataony rehareha rehefa tsy mety mandray ny tenin'Andriamanitra dia tsy ho tonga any amin'ny hoe ho resy lahatry ny tenin'Andriamanitra mihitsy aza maninofy atoandro izay tsy mandray ny tenin'Andriamanitra dia tsy mety ho resy lahatra izany mahatonga olona maro mba mandehana ange nareo eto amin'ity firenena nametran'Andriamanitra antsika ity fotsiny mivoahy eo amin'ny fiangonana dia miresany amin'izany Jesosy zany sy ny nambariny nareo raha tsy mahafantatra n'izany daholo ny olona rehetra fantatry ny olona rehetra zany fa tsy resy lahatra izy satria tsy nandray fantany fa tsy nandray eo am-pony izy mampatsiaro anareo ny teny anjarantsika lahadoroana 3 ny fanesy zay ny aty ambony a tsy maintsy raisina koa ao am-po fa rehefa tsy mandray ny tenin'Andriamanitra tsy afaka ho resy lahatra ny tenin'Andriamanitra aza mampifamadika laharana isika izany tsy mety mandray ny tenin'Andriamanitra ho marina eo aminy ka manamarina azy izany no mahatonga ny retolona lazain'ny 9:20 reto mampitomany ny mpanompon'Andriamanitra maro no manao fitondran-tena manohitra ny Kristy maty teo amin'ny hazo fijaliana ny fitondran-tenako sy ny fitondran-tenanao nge no ambara amin'izany manao ahoana ny fitondran-tenantsika io dia maro no manafina mba tsy ho hitan'ny pastera hoe manao any tsiro pastera moa ninona anao tsy pastera neny namonjy anao mba tsy ho hitan'ireny mpiandry reny amin'ilay fitondran-tena tsy mendrika roany reny devoly eny ananonanoneny aninona anao ny mpiandry fa ny mpiandry ingany namonjy anao fa manahoana ny fitondran-tenanao application an'ilay noraisinao nandresen'Andriamanitra lahatra anao manahoana ny fiainanao azy amin'izay amin'ny 3e étape any amin'ny fitondran-tena hita hoe tsy noraisiny kay ilay hazo fijaliany Jesosy Kristy mbatimbaty foana zany Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana tsisy dikany aminao zany ny ainy Jesosy teo fa vidinainy Jesosy ange famonjenanao io no tsy mety raisinao izy fa ka tsy resy lahatra pastora tsy resy lahatra mihitsy
misoratra anaranao mitondra ny anaran'i Kristy kristianina kanefa ny fitondratena manohitra ny Jesosy Kristy voahomby teo amin'ny hazo fijaliana ka nitsangana tamin'ny maty famonjenanao. Raiso ny tenin'Andriamanitra. Ekeo ho marina amin'ny fiainanao ny tenin'Andriamanitra fa tsy mba mibedibedy fahatany tahaka ny olona na dia mpianatra Jesosy aza Andriamanitra, fa rehefa miteny izy dia ny marina no ambarany. Ekeo ho marina amin'ny fiainanao ny tenin'Andriamanitra, raiso anao izany. Andriamanitra ihany no mahay mandresy lahatra anao rehefa avy eo, fa ianao izay nanaiky ny tenin'Andriamanitra dia hiaino amin'izany. Efa manome torolalana ao atsika. Raha atao amin'ny teny frantsay dia hoe indication. Raha atao amin'ny teny jatovo mazatra antsika amin'izao fotoana izao dia efa manome sopapantsika ny tenin'Andriamanitra hoe ilay Jesosy Kristy voahomby teo amin'ny hazo fijaliana no hitondranao ny tenanao. Io moa fanontaniana mipetraka matetika ny hoe ny tanora zany eo amin'ny fahatanorany dia azo atao ve pastera ny makany amin'ny boaty sa tsy azo atao? Ary raha izay kosa mba hitory-tenany amin'ilay olona any amin'ny bara reny ny tiana hitoriana teny dia any izay ny tianao, ka ny tianao zany ny tianao atao fa tsy ny tian'Andriamanitra. Inona moa no manakana an'izany? Dia izao hoe anontanio Jesosy Kristy ilay voahomby teo amin'ny hazo fijaliana ka nitsangana tamin'ny maty raha mety miaraka aminao makany. Ndeha ho any amin'ny boaty ary Jesosy nitsangana tamin'ny maty hiaraka amiko ve ianao sa tsia? Raha mety Jesosy dia makanisaka izy azy zany miaraka aminao any, inona ny olana? Raha tsy mety izy dia aza mandeha. Ny référence atsika amin'ny fitondrantenantsika zany dia tsy izay ho hitany ranony na ho valideny hitsenan'itsy, fa Jesosy Kristy voahomby teo amin'ny hazo fijaliana ka nitsangana tamin'ny maty, satria io ihany no famonjenantsika. Eo no hanamarinan'Andriamanitra atsika. Eo no ahitan'Andriamanitra hoe raha Jesosy Kristy voahomby teo amin'ny hazo fijaliana ka nitsangana tamin'ny maty ny référencentsika amin'ny fitondrantenantsika, dia hitan'Andriamanitra ny finoana ao anatintsika ka nanekeny Tompo atsika ho marina izany. Enga ny ry havantsika tsirairay avy mba samy hanaiky andray an'izany Jesosy Kristy mpamonjy atsika araka ny ambaran'ity epistilo an'ny Filipianina ity zany, isika izay ampahitany tompony voninahiny ankehitriny, engany mba samy andray ny famonjen'i Jesosy Kristy Tompo isika, dia izy no andresy lahatra atsika amin'izany, fa ny fiainantsika kosa, ny fitondrantenantsika dia ho araka izany Jesosy Kristy voahomby teo amin'ny hazo fijaliana ka nitsangana tamin'ny maty ho famonjenantsika izany. Voninahitra anie ho an'Andriamanitra ray sy zanaka ry fanamasina izay hatrany taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Vavaka isika. Tompo Andriamanitra io misaotra anao fa ny teninao dia mampatsiahy anay zavatra efa nambaranao aminay ombieny dia ny famonjenanay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana. Aza vela hahita na lala famonjena hafa akoatran'i Jesosy izahay Tompo. Ary aza vela hanao zavatra hafa ho maika na ho lehibe mihoatra noho ny andraisanay an'izany famonjena nataon'i Jesosy izany izay. Fefa vitany Jesosy ny famonjenanay Tompo. Dia miasa am-ponay ianao mba hatanteraka ny fandraisanay an'i Jesosy Tomponay ho mpamonjy anay tokoa. Amasino amin'izany izahay rehetra Tompo, fa raha ny herinay sy ny fahaizanay tsy mahatakatra an'izany. Hitanao kosa nefa ny fonay fa manaiky ka tanterao aminay izany araka ny haben'ny famondram-ponao. Ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo no angatana izany. Amen. Tsangana araka raisy ny fitahina. Fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ary ny firaisana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao ka ho mandrakizay. Amen. Afaka mipetraka ny fiangonana toy.
dia tonga eo amin'ny anjarany atoko-perintsika reava.
misaotra ny antoko-piritsika riavana amin'izany hira izany ary tsy gaga isika raha ny mpitandrina agizy rahatem-bahoaka isak'izay alehany dia mihira izy ny antony dia tsotra izy dia sady miay ny sampana antoko-pihira eto amin'ny faritany atsy matsinanana no miay ihany koa ny sampana fifoazana eto amin'ny faritany atsy matsinanana zany hoe nahazo don maro dia maro izy dia mampisaotra ny tompo izany ho antsika kosa izay nanaiky nino ary mandray an Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy dia izao hoe mitsangantsika anaiky sy anambara ny fanaikeam-pitonoana kristianina izay raisantsika amin'ny fiangonana manerana izao tontolo izao ary dia ataontsika amin'ny feo mafy resy lahitra mino an'Andriamanitra Kristo mpanao lanitra sy ny tany ary mino an Jesosy Kristy zana natokanatontsika izay torotoroolona tamin'ny fanahymasina nateraky nyvirjiny nijala nanapaka Ponto-Pilato nombona tamin'ny hazo fijaliana matika malevina nidina tany amin'ny fiainantsika sangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo miakatra amin'ny anganitra petraka kovan'Andriamanitra Kristo avy any ny vinitsara velona sy ny maty nino fanahymasina fiangonana masina manera n'izao tontolo izao fiombona ny olona masina ny famelan-keloka fitsangana ny tena maty ary ny fiainana mandrakizay amen. Petrakantsika tompo dia tonga eo amin'ny fotoana ilazana ny raharahantsika fiangonana. Ampifaliana ry havana malala no hiaraban'ny fitandremana FPMA ex Marseille atsika amin'izao alahady fa 19 volana marsa izao alahadiny sampana fifoazana. Faly miarabanao koa izay manaraka izao fitaombavaka izao amin'ny alalan'ny tambazotra YouTube sy Zoom fiadanan'ny tompo ho aminao. Misaotra ny pasteur Rahatsimbahoaka Donald Agizitsika nitarika atsika tamin'ny fitaom-pivavahana an'io ary nisaotra ny tonton Tately nitarika atsika tamin'ny fitaom-pivavahana zafatsoko ary ny pasteur Gizy nitondra ny tenin'Andriamanitra. Misy cadeau kely avatsy amin'ny fitandremana ex Marseille ho anareo mivady kely dia kely fa ny foman'olitra no ngoza be tokoa dia mamerina fisaorana nareo mivady tonga nanotrina nahitatsiro ary mampitondra ny fiarabana ho an'ny fiangonana any Anymaso koa dia ny tompony hitantana ny jianareo mivady amin'ny fiverenana dia misaotra indrindra ny tompo. Araky ny hitatsika ary araka fantatritsika fa nitenenina tamintsika tamin'ny WhatsApp dia andray mandreny mpitandrina atsika mianakavy dia lasa ny ala sasatra nanomboka tamin'ny omaly ka hatramin'ny fa 13 ny volana marsa inclus. Ka raha misy ilaina dia afaka miantso ny flo isika amin'izany. Misaotra koa anireo rehetra izay nanjay anjara tamin'izao fanatotosanana izao fitaombavaka izao. Ary faly miaraban'ireo koa raha misy vaovao eto amintsika dia angaviana izy mba hitsangana ho arabain'ny fiangonana. Dia faly miarabanareo mianada telo mianada amivady misy olona vaovao ery aninare nareo telo mianada tonga eto amin'ny fitandremana ex Marseille raha hitoetra na mandalo dia tompony omba sy anambona ny dianareo dia raha sitrakareo tompoko dia andray anareo ny ekipe
accueil avy eo andray ny numéro de téléphone anareo ny coordonné anareo dia misaotra indrindra ny tsoloko. Toy izao ny fandaharam-potoanantsika amin'ny ty volana manaraka ty. Aorianan'ny fotoam-pivavahana dia misy ny asa sy fampahirezana. Amin'ny 17 volana izao amin'ny Talata dia ataony fitaom-bavaky ny komity manomboka amin'ny 7:00. Amin'ny 20 volana kosa amin'ny Zoma dia misy ny vendredi des jeunes manomboka amin'ny 9:00 sy fefany à 18h15. Alors, chers jeunes, chers STK, retrouvons-nous pour notre vendredi des jeunes du mois, ce vendredi 21 mars, à l'église à 18h15. Nous aborderons le thème « Pardon, vice-versa », basé sur le verset en Éphésiens, chapitre 4, verset 32. Soyez bons les uns envers les autres, ayez un cœur plein de tendresse, pardonnez-vous les uns aux autres, comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. Au programme, activités ludiques, moments de louange, temps de partage, d'échange et de prière, nous vous rappelons que les vendredis des jeunes sont ouvertes à tous. Donc n'hésitez pas à partager l'info. Vous êtes tous les bienvenus. Le bureau STK, soyez bénis. Ni faroambroapolo ny volana kosa ny asabotsy dia misy ny journée porte ouverte formation zay karakarain'ny commission technique. Alors permettez-moi de parler en français. La commission technique nous invite tous à venir nombreux pour sa formation streaming, sono et technique. Donc avis aux jeunes, avis aussi à nous tous quoi, mais on est tous concernés et ceux bien sûr qui on est tous concernés en fait. Mais c'est surtout pour inciter les jeunes à rentrer dans cette commission parce qu'il y a beaucoup de jeunes que je vois et qui sont dans le streaming, dans la sono et tout ça. Donc, pour un peu plus nous mettre dans le move. Voilà. Le amni sivambropolo ny volana marsa kosa ny asabotsy heriny amin'ny tapabolana dia misy ny concert scène ouverte ny SZM izay manomboka amin'ny 10 ora ka hatramin'ny 20 ora ariva. Révèle les talents que Dieu te donne, inspiré de Matthieu chapitre 25 versets 14 à 30. Chers frères, chères sœurs en Christ, quelle que soit ton expérience avec la musique, le Saint Panazavamane t'invite à participer à son concert scène ouverte qui se tiendra le 29 mars à partir de 17h. Tu peux nous partager un morceau, peu importe le style, un band, un atelier musical, etc., libre à ton imagination. En effet, conducteur de louanges, musicien dans ta chambre ou en école de musique, c'est l'occasion pour toi de révéler les dons que Dieu t'a accordés. Si tu veux y participer, tu peux t'inscrire en te rapprochant d'un membre du bureau SZM. Alors, réveille le musicien qui sommeille en toi, le bureau SZM. Ni favul ni fulana mekus, dia misi ni etskini sampana valu etu amni tsik. Dia manasa tikesati ametraka an'izany ao anaty diary, CLGD, tous ny tanora. Chers frères et chères sœurs, c'est avec une immense joie que nous invitons à la prochaine levée de fonds en commun des 800 de notre Église. Vous pouvez dès maintenant noter dans vos agendas la date du 10 mai 2025 et préparer votre tenue la plus élégante pour cette soirée de gala guidée par le verset en Josué chapitre 24, verset 15. Ma famille et moi, nous servirons l'Éternel. À très vite pour plus d'infos. Soyez bénis, les 800 pana. Ni fanukanana, ni fiangonana zay ututusaitsika ni faharoambroapolo ny volana Jona dia 28 ny volana Jona dia napetrakintsika tamin'ny verset
izay nosongaina tao amin'ny tantara faharoa andininy toko fafito andininy fahenina amby folo izay mitondra toy izao: amin'ny anaran'i Jesosy efa nividiko sy nohamasiniko ity trano ity mba hitoerany anarako mandrakizay, ary ny masoko sy ny foko no ao mandrakariva. Araky ny fanentanana rehetrarehetra dia fa vita tamin'ny faharoa amby folo tamin'ny alarobia teo ny fandraisana ny hira faneva, fa ny délibération ny choix-ntsika kosa dia ho tanterahantsika amin'ny fatelopolo ny volana ity, ka dia manasantsika zany amin'ny le 30 anatrika an'izany délibération zany tsika no hifidy ny hira amin'izany. Hatreto ny voarain'ny mpiandraikitra dia anaky 5, ka dia fiditsika amin'izany. Ao kosa ny vavaka izay ataotsika dia amin'ny roapolo ny volana amin'ny lakamisy zao, dia tsarovy ny tondra mambavaka izany fotoana izany satria sarobidy tokoa ny ary zava-dehibe ho amin'ny fiainam-piangonantsika tokoa ny izany, ka na dia mitondra na teny ray fotsiny ary teny ray monja fotsiny ary tompo aoka ny voninahitra ao iseho amin'io andro io, dia zava-dehibe izany tompoko. Ka dia manasantsika amin'ny alakamisy zao manomboka amin'ny 7 ka hatramin'ny 10:00 afaka mifidy ianao na fotoana kely fotsiny ary anananao amin'io andro amin'ireo fotoana reo entre ny amin'ny 7 ka hatramin'ny 10:00 alina, dia mitondra mambavaka izany fotoana izany. Ireo kosa izay manao ny cellule de prière any an-trano fotoam-bavaka dia atsiarontsika hivavaka na dia 10 minitra monja ary ho any izany fotoana izany, dia manentana antsika maro satria ny vavaky ny maro mahatakadravaka ary tsy zavatra izay tsy hainy mivavaka. Misy hira izay hoe ny vavaka manova zavatra, ary tena manova zavatra be da be araky ny teny toriteny teo tokoa izany, dia matokya ary manentana antsika amin'izany isa-tokantrano sotra tompoko. Ny animation kosa dia mangataka ny fiarahantsika miasa. La commission animation Pôle Histoire souhaite pour la dédicace du 28 juin réaliser des vidéos, des diaporamas, des affiches. Pour cela, nous avons besoin de vous. Si vous avez des documents, photos, vidéos, archives, nous vous invitons à nous les envoyer à l'adresse mail histoire.fpma@gmail.com. Chaque document doit être légendé, la date, le lieu, l'événement et les noms des personnes. Cette adresse et ce format de légende vous seront également communiqués sur notre WhatsApp. La date limite d'envoi est fixée au 30 mars 2025 et un tri sera effectué tous les documents ne seront pas forcément exploités. Pour tout renseignement complémentaire, nous vous invitons à contacter le pôle Histoire, Toul et Lintou à Ari. Nous vous remercions pour votre participation. N'ekipa Travokus dia miasa trany ary isaorana anazy ireo tokoa ny zavatra efa vita. Izy ireo dia hiasa amin'ity herinandro ity ny latsinainy, ny talata, ny larobia, ny alakamisy, ny asabotsy. Ka manentana antsika anatevina izany ekipa travaux izany, ary ireo kosa izay maniry hanolotra ny sakafon'izy ireo dia aza misalasala tompoko fa afaka manantsona any mpiandraikitra amin'izany, dia manentana antsika marobe hanoana an'izy ireo. Eo andalana fampitaovana ny bolao an'ny pasteur zareo, ary manasa antsika hitsidika hijery ny asa efa vita. Toy izay ny fanokanana ny rakitra izay azontsika tamin'ny hetsika voalohany tamin'ny
tamin'ny fasiviny volana teo tamin'ny alahady heriny dia mitotaly 5 545 € 50 centimes miaraka amin'ny voalohan'ny-bokatra 5 820 € 50 centimes dia voninahitra ho an'Andriamanitra irenena. Misaotra antsika, misaotra an'Andriamanitra voalohany indrindranya no niasa marobe ary niasa tamintsika tsirairay avy. Misaotra antsika araka ny teny vazaha hoe merci pour votre générosité, merci. Dieu vous rendra au centuple ce que vous avez donné à l'Église. Merci pour tout vos dons, parce que le Seigneur a vu et voit ce qu'on a besoin dans notre Église. Misaotra indrindra tompoko ho an'Andriamanitra voninahitra. Fanamarinana kely dia androany misy taratasy anankiroa izay voaray antsika. Fisaorana misy fianakaviany I tonton tompokila tonton Guy izay nanolotra 1000 € ho fankasitrahana ho an'ny fiangonana. Ary indro aho momba anareo mandrakariva ambara-patongany fampitaperany izao tontolo izao Matthieu 7:7-7:20 Mino Judy Manuela Razafy-Mandimby Mino Judy Manuela Razafy-Mandimby ny mpiray tapo rehetra ary ny fianakaviana manontolo dia maneho etona ny fisaorana sy fankasitrahana feno ho an'ny mpitandrina, ny birao amin'ny fiangonana, ny komity, ny fiangonana manontolo, ireo tapaka sy namana rehetra, ny tondra mambavaka, nampahery, nanolotra zora andamba sy fanampiana tamin'ny nalasana ny ava malalanay Razafy-Mandimby Lucien Guy Ralay. Tsara levona tokoa ny maty ary nikajy ny velona. Andriamanitra manakariam-pahasoavana ny tompoko hamaly fitianareo tsirairay avy. Ho tanteraka aminareo anie ny teny izay voalaza etsy ambony. Misaotra sy mankasitraka tompoko voninahitra ho an'Andriamanitra. Dia arak'izay ilay tenena teo dia ny fianakaviana dia nanolotra 1000 € ho fankasitrahana ny fiangonana. Misy rakim-pisaorana anankiray, misaotra an'Andriamanitra izay izahay noho ny fitahiany rehetra teo amin'ny fiainanay telo mianaka. Fa na dia mifanalavitra izay aloha izao dia miray saina ao amin'ny Jesosy Kristy. Indro izahay manolotra rakitra fisaorana an'Andriamanitra, misaoran Jehova ary fanaiko, ary izay rehetra atao anato misaora ny anaran'ny masina, misaoran Jehova ary fanaiko, ary aza misy ajoninao ny fitahiany rehetra. Mangataka ny hira 338 arovy ao tompo. Ny fitaovam-bavahantsika dia mitohy hatrany ilay havana manomboka amin'ny folora sasany azadiny kosa alohany amin'ny folora manomboka ny fianaran-kirantsika, zany dia fianaran-kirantsika amin'ny feo 4 dia isaky ny amin'ny folora zany dia avy eo mitohy amin'ny fitaovam-bavahana folora sasany. Tsy ho teneniko amintsika eto ny fotoana rehetrarehetra manaraka ho tsongaiko fotsiny amin'ity herinandro ity manomboka ny alarobika amin'ny alahady, tsongaiko kely fotsiny amin'ny alahady zao dia ny sekoly alahady dia tsy misy exceptionnellement, donc les enfants il n'y aura pas cours de dimanche, d'école de dimanche dimanche prochain. Ny diakona miasa amin'ity marsa dia ny groupe CSND ary ny fanadiovana ny fiangonantsika dia anjaran'ny STK amin'ny asabotsy fa 12 ny volana izao le 22. Vaovao nasionaly. Ny SVK sy ny SLK Fatsatsa dia manana ny
saika be izay hotanterahana any Saint-Tulle ny 12 sy 17 ny volana amin'ny asabotsy sy alahady izao. Izany saika be zany dia miorina amin'ny tenin'Andriamanitra izay no nalaina tao amin'ny Efesiana 4:1-2 sy ny Jaona 5:5-5 ny toetra mahamendrika ny kristianina. Ny intervenant zafato dia pasteur Roub Randrianarson sy pasteur Armeno Rasolonjatovo ka manasantsika zany izy ireo afa vita ny inscription fa ireo izay afaka hanatrika dia mbola afaka manatrika mandeha makany any Saint-Tulle ny 12 sy ny 17 ny volana amin'ny alahady sabotsy zao. Ny RNSA sy ny RNSZM dia ho totosaina koa ny 27 le 29, le 30, le 31 mai et le 1er juin à Saint-Tulle. Donnez-vous des enseignements et des conseils avec toute la sagesse possible. Remerciez Dieu de tout votre cœur en chantant des psaumes, des hymnes et des cantiques qui viennent de l'Esprit Saint. Colossiens chapitre 3 verset 16b. Nous avons le plaisir de vous annoncer la rencontre nationale commune entre le Saint-Panazava-Manin et le Sekoul El Ahad qui se déroulera lors du week-end de l'Ascension du 29 mai au 1er juin 2025 au complexe hôtelier Centre Regain, Sainte-Tulle. Pour nous, Sekoul El Ahad d'Aix-Marseille, une subvention à hauteur de 60 € sera allouée aux enfants, aux moniteurs inscrits en pension complète. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 30 avril. Ne tardez pas et n'hésitez pas à vous rapprocher du bureau plus tôt. Soyez bénis, le bureau. Donc, on a une subvention les enfants de 60 € sur les 180 €. Donc, venez nombreux. C'est une grosse somme allouée que le Saint-Pana Sekoul El Ahad a allouée pour subvenir à cela. Donc, venez nombreux, venez vous inscrire. Les inscriptions s'arrêtent jusqu'au 30 avril. Donc, ce n'est pas à négliger. Vovou aviarmi et Saint-Pana, Gazette Pamafi, le journal de l'Église prépare l'édition de Pâques et compte sur vos talents d'écriture pour contribuer ensemble autour du thème Pâques, la victoire pour Christ et les hommes. Vos articles seront envoyés en format Word ou PDF avant le dimanche 30 mars à 23h59, qui est à l'adresse qui est marquée dessus. Donc, merci d'avance pour votre collaboration fraternellement en Christ, l'équipe du Gazette Pamafi. Vovou, 13 et mada, ni pôle médico-social, dia ni consultation manaraka, dia amni fad, dini ni vulana avril. Ni inscription dia vam sukaja auprès ani équipe ani médicale na ni brau. Et tia orina kosa dia misy atrany ni urna zay boatin-drakitra fa atsika mandrotraka zay fotsika ho an'ny fifidianana ny défibrillateur. Ny karate kosa dia isaky ny asabotsy ariva amin'ny 10 ora ariva izany ny fianarana miaraka amin'ny tonton Augustin ary ny banque alimentaire dia misokatra hatrany ho antsika izay mila fanampiana izany dia tatsika amin'ny salle kate ary raisina tanandro kosa ireo izay maniry manohana izany. Misaotra indrindra ny tompoko amin'ny fiaretanareo fa somary lavalava tokoa ny ary manao azafady amin'ny fahalavan'ny vaovao. Izay indray ny vaovao atsika teto amin'ny fitandremana ka okatsika atsiaro sy tondramambavaka izany asa rehetra izany. Araky ny teniteneniko teo moa dia hoe mahery tokoa ny vavaka ary azahoana hery ahafahantsika manatrika ny asa rehetrarehetra izay nomeny ray ho atsika dia voninahitra ho anazy ririany. Misaotra amin'ny filazandrara somary lava ozy izy ny mpanolotra teo nefa efa voahomana mialoha
Salamo fa 7 vakina teo la 570 dia milaza hoe mahandrasa an Jehova ianao. Nefa kosa omeny hery ozy. Zay ny androany androany manokan'izay. Manaritra kely any riavana fotoana lehibe ho an'ny sampana fifoazana. Mila olona ny tompoko. Arak'ilay voateny teo ny sitrapon'Andriamanitra dia tsy inona fa iray ihany ny taomana olona amonjen'i Jesosy ny olona amin'ny anarantsika. Zay no mahatonga ny zanaky ny fifoazana sy ny fifoazana tsy ho arim-piandry avokoa tsika rehetra, nefa amin'izany no andraisantsika anjara ary mety fomba anankiray anomana n'Andriamanitra antsika koa amin'izany sehatra ny fiandrasana ny ondrin'Andriamanitra izany, izany hoe tena ho mpiandry izany. Isaky ny sabotsy amin'ny valo sasany tena vavaka sy fanafahana dia manantena antsika rehetra zay afaka manatevin-daharana tompoko. Farany mahakasika ny asa sy fampahirezana, fanasana ny asa sy fampahirezana tompoko. Ny fiangonana toy izao dia mandray itsika menakavy fa amin'ny asa sy fampahirezana ny tsirairay no miona amin'ny tompo amin'izay ao anatin'ny fony tia noborahana amin'ny tompo ary anehoan'ny tompo ny voninahiny sy ny sitrapony amin'ny zavatra rehetra. Tiako ny lazaina dia izao hoe arak'ilay voalaza teo tsy resaka voaresy lahatra na tsy voaresy lahatra, zay ny toriteny teo fa manaiky ny tenin'Andriamanitra aloha. Dia miangavy atsika tompoko tsy ny tenako ny miangavy fa ny tompo ny miangavy ny amin'ny azay azotsika manavesatra atsika tsy antoarantsika amin'ny tompo fotoanan'izany. Ao aorianany fitompovavahana mahazatra araky ny fandraisantsika azy tapany voalohany isy mozika raha misy ny antony manokana dia afaka mivoaka isika na ny antony tsy azo hijanonana mihitsy dia afaka mandeha fa aorianan'izay dia mandeha avy hatrany ny asa sy fampahirezana. Dia tongotsika eo amin'ny vavaka hatrany. Ivavakisika tompoko. Tompo, raha mandinika ny lasan'ity fiangonanay izahay dia mideranao isan'andro san'andro ary mitsokanao ny amin'ny fitantananao ny fiainan'ny fiangonana. Tao anatin'ny taona maro ny FP Max Marseille dia sahirana tamin'ny trano ary indraindray ary mitaraina satria toa voafilafila. Mivavaka izay ary nanam-pinoana ary araky ny teninao tokoa hoe raha manana finoana tahaka ny voatsinampy dia afaka mahafindra tendrombohitra. Notoloranao amin'izao trano izao zay, trano lehibe misy zay rehetrarehetra ilainay ary azonay manompo anao, misaotra tokoa ary mideranao isan'andro san'andro zay fa mahagaga ny asanao ary Andriamanitra mamaly vavaka ianao. Misaotra moa ny amin'ny asa fanatsarana zay vita, misaotra moa ny amin'ireo mpanomponao maro isan-karazany mitoloranao talenta ny amin'ny fanatsarana amin'izao trano fiangonana izao. Misaotra moa ny amin'ireo mpanomponao maro zay nazonainanao hetsika mba azahoana vola andoavana ny vidin'ny trano sy anaovana ny travaux. Misaotra tompo satria tsy nisy ny naratra na iray akory aza tamin'ny fanatanterahana ny asa fa nombanao zahay, midera mankalaza manome voninahitra anao zay. Apetraka eo ampelantananao no avy rehetra, fantatrao ny zavatra miandry, ny fanokanana ny fiangonana amin'ny 7 ny volana Jona, ny fandoavana ny vidin'ny fiangonana any amin'ny fiangonana katolika. Andriamanitra mahay zava-mahagaga ianao, efa natomboka ao ny zavatra rehetra ary matoko zay fa ho farana ohatra amin'ny farany izany ka ho vita soamantsara ny vola zay tokony alohanay. Taio ny mpiasa rehetra, taio ny komisiona mihetsika ho an'ny trano zay mitady ny vola hoetomanana rehetra, toloro saina
tolorosaina ny fiangonanao ary meo fahendrena tompo metomboka avy any amin'ny mpitandrina ny birao ny komity ny sampana rehetrarehetra zonay miara-ny fampitantana atanteraka zay rehetra lokasaina eo anatrehanao dia matoko manana anao zay fa ombanay ianao ary mbola ombatra mianaranao jesosy ho anaovanay ny vavaka amen. tonga eo amin'ny fotoana lavitra tsika iavana dia ataontsika ny hira voalahatra. Petrakitsika tompoko dia tonga eo amin'ny fotoanan'ny vavaka fisaorana sy fanotana.
iarivavaka isika. Ry tompo Andriamanitra rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, dia mbola feno saorananao ny fonay ny amin'ity andro androany nomenao anay ity. Misaotra ray eo fa ray tena be fitiavana ianao, ary izany fitiavanao izany indrindra no nitenenanao taminay androany, nampahafantaranao anay ny sitraky ny fonao, dia niamonjena anay tsy hakanavaka na iza zahay. Natoronao anay ny lalana amin'izany, dia tsy inona fa ny fiainona fankatoavana an'i Jesosy Kristy zanakao, ary mivelona sy miaina amin'ny teny izay omenao. Misaotra Tompo fa sarobidy loatra eo anatrehanao izahay, ka miteny aminay isan'andro ianao. Misaotra ny amin'izao fiangonana izao, misaotra ny amin'ny olonao tsirairay avy tsy hankanavaka. Misaotra Tompo fa ianao no mahatoy izao anay. Ankehitriny izahay mametraka feny eo am-pelatananao izao fiangonana izao. Miolonao tsirairay avy, mivavaka izahay, mba samy ahitanao izahay, ary tena ahita ny voninahitra eo amin'ny fiainanay. Mangataka izahay ho an'ny mpitandrina, ny birao ny fiangonana, ny komity, tompon'andraikitra isaky ny sampana, eny, ireo olona rehetra izay nomenao andraikitra eto amin'izao fiangonana izao, mba tena olona resy lahatra ny teninao, hiasany fanainao masina, ka anatanteraka ny iraka izay omenao ny tsirairay mba ho voninahitry ny anaranao. Mangataka izahay Tompo ho an'ny firenena, na ity firenena izay mandray anay ity, na ny firenena izay niavinay, dia ianao Tompo no hiahy hijery izany firenena izany sy ireo mpitondra rehetra. Tsisy miafina aminao ny zava-mitranga, mino somatoka izahay, fa anao mitany sy izay rehetra eo aminy, ka ianao no mbola mihazona azy, dia ianao Tompo no mbola hiazona ireo firenena ireo, mba hiadana ny mponina eo aminy, ireo firenena izay mandalo ady, vokatry ny ditry ny fonay olombelona ihany, dia apetraka feno eo am-pelatananao, fa eo aminao ny fiadanana no nomaninao an'izao tontolo izao, dia ianao Tompo hitondra fiadanana ho an'ny firenena ho an'ny tany manontolo. Izany no irinay sy angatahanay aminao. Mangataka koa izahay Tompo ho an'ny vinany FPMA Ray Manontolo. Eny Tompo, maro tokoa ny vokatra avy any mpijinja ny vitsy, nefa ianao no teny mangataha amin'ny tompo ny vokatra. Mangataka izahay ho an'ny mpitandrina, ireo fitandremana izay mbola tsy manana mpitandrina Tompo, mba omenao mpitandrina izany fitandremana izany, ary ireo izay efa manana dia mba ahay Tompo hanaja izany mpitandrina izany, hiahy azy ireo koa mba tsy hanaovany ny asanao amin'ny fisentoana, dia mba ho tanteraka Tompo ny vina hoe hanana mpitandrina matihanina ny fiangonana rehetra, ary ianao no anakinanay ny zavatra rehetra, apetraka feno am-pelatananao ny herinandro diavinay sy izay rehetra mety ahiahinay sy ny fanirinay, ireo izay nidona-paoriana, ireo izay mandalo tsy fahasalamana, entiny eo anatrehanao koa izy ireny Tompo, mba hoe eo anilan'izy ireo tsirairay avy ianao na amin'ny mora na amin'ny sarotra. Ny vavakay kosa mbola kambanay amin'ny vavaka nampianarinao anay manao hoe rainay izay any an-danitra, manasina ny anaranao, mitondra ny fanjakanao, atao any sitraponao, hiviadana tahaka ny an-danitra, omenay zanazava aminay, amemelany rakay tahaka ny amelanay izay nivoaka taminay, ary aza mitondra ny afaka-panahy, fa manafahany amin'ny ratsy, fanao fanjakana sy hery, ary voninahitra mandrakizay. Amen. Fandamina naraka ny fangatahany avantsika zany
itsika rehetra mitsangana eny toerana ihany amin'ny hira milohan'ny afatra sy ny tsodrano fa ao arin'ny afatra sy tsodrano kosa dia ny fangatahany avantsika hira fahavalon-telopolo sy telonjato arovy ao tompo izay no misolo ilay andininy fahatelo sy faefatra izay voazara tamintsika mialoha dia natoerana ihany tsika rehetra zany mitsangana zao no manao ny firana fifoazana 570 andin'ny voalohany sy faharoa mialohan'ny afatra sy ny tsodrano. Zao ary no afatra avy amin'ny tenin'Andriamanitra ho antsika. Ny anaran'i Jesosy no makiny izany arak'izay hitantsika voasoratra ao amin'ny epistily ao amin'ny Efesiana 5. Aza miadaladala fa fantaro izay sitraky ny Tompo hataonareo. Koa mifoaza ianao izay matory ary mitsangana ho velona avy any amin'ny maty dia ampazavanao Kristy. Amen. Ho aminareo any eny Tompo. Hiтай anareo any eny Tompo, ka iaro anareo. Ampamirapiratra ny tavany aminareo any eny Tompo, ka hiantra anareo. Anambatra ny tavany aminareo any eny Tompo, ka hanome anareo fiadanana.
mianatra amin'Andriamanitra ray sy zanaka afana masina izay tramitaloha indrindra ka ho mandrakizay amena mandehana ny fiadanana ka manompo ny tompo. Petrakintsika tompoko.